ahoana toetra ananana ao anatin'izao fiovana izay andranainy rehetrarehetra eto Madagasikara. Ataoko fa zao mihitsy eo fotoana ny tokony ifampiresana aloha hoe andeha mihitsy dia ohatry ny ahoana fitaovana ampiarahantsika zany lalana ho aleza. Anareo amin'ny fifampamaha manokana manahoana ary izay tokony hanana Nenay aloha dia tonga dia efa mazava be mihitsy ny zavatra tiana lazaina ao anatin'izay ny voalohany indrindra dia ny fahafantarana hoe andeha ho aiza aloha dia fifanoloran-tanana ao anatin'ny zavatra atao amin'ny samy malagasy ary indrindra fifampatokisana tokony mipetraka eo amintsika mba tsy ho tonga n'ilay hoe malagasy mifampitsikera fotsiny ary tsy mety lasa ny lasa eo aloha taritina midina ny te hiakatra dakana hoe tokony fanolor-tanana dia hiaingintsika zao mazana ny zavatra miseho mantsy dia miteny foana ny rehetrarehetra hoe lasa aloha ny firenena sasany izay ataoko firenena kely ety manodidina antsika dia tsy mahataty an'izany tsika nefa tsika atao anatiny ary tsy mahavita mafeko ny fiarahana hoe andao amin'ny zavatra ampiakatra amin'ity firenentsika ity ampandroso ampiroborobo ny tsirairay ao anatiny na ny olombelona tsirairay ao anatiny mihitsy ary nitenenao fotsiny aho hoe ianao io izay mitsikeratra any an-trano na ny fitondrana tsikerainao na ny olona manodidina anao tsikerainao ataovy aloha ny ao aminao zay zao ny toe-tsaina tokony any manaovy ianao dia tonga dia tsara atao dia ho alay tahaka ianao zay zany ny tokony izy ao anatin'ny zavatra tianay miovana mihitsy ao anatin'ny toe-tsaina zay entinay fa fototra hiaingana ao anatin'izany hoe fanovana sy fampiroboroboana ny arikarena pirenena. Inona ny mety ho lesika ho anareo manokana, inona ny mety ho lesika tsy mampahomby ny fandraharahana eto Madagasikara, indrindra ho anareo mpandraharaha majinika, mpandraharaha malagasy? Mpandraharaha malagasy dia tsy mahay mifanohana, tsy mahalala akory ny atao hoe fivondronana. Nefa resaka fotsiny ny fivondronana fa tsy mampianatra izany. Ny fivondronana dia karazana ohatran'ny hoe toerana anankiray fampiseraserana ahafahana mijery ohatry ny ahoana ary ny rafitra ny stratégie ahafahantsika mametraka zavatra hiarahana dia mandroso. Raha ohatra tsika izao manana olana ao anatin'ny famatsim-bola ny orinasa tsirairay, raha manana olana antsika ao anatin'ny momba ny aba sy ny hetra rehetrarehetra tokony atao, ao tsika no mifankalala dia ahoana ny tokony atao. Tsy misy samy manao zay diny fotsiny ary tsisy mifankalala kory fa dia na ny an-tany ary indray dia menatra dia atao rereo fotsiny zay zany ny tokony hoe hiovana ary tena tokony mampitoviana ohatry ny atoko-pira fantatrareo tsara ny atoko-pira rehefa mira ny atoko-pira dia maka feo anankiray izy iraina hoe ton anankiray zany hoe diapason no alaina dia maka ray izy dia mitovy daholo dia fantarina inona ny hira iraina dia samy miaraka manao avy eo dia mitovy ny zavatra atao mitovy ny tanjona atao. Ho anareo dia mety ho tsara amin'ny tontolon'ny fandraharahana eto Madagasikara ny misy eto amintsika amin'izao na ara-politika na ara-toekarena. Za zao dia efa tsy izay tsony mihitsy no fomba fijeriko. Za zao no fijeriko tsy ny hoe mety hoe zao nanahoana ny tany aloha na ohatran'ny za te hijery mihitsy hoe madio andao tsika hijery zavatra tsara tarehy, andao tonga dia hoe inona zavatra azo atao, andao tsika hiaraka andao hifanolo-tanana dia tsisy afa-tsy izay feno zavatra azo atao eto amin'ity firenentsika ity. Ny fanjakana dia efa miteny fa ny sehatra tsy miankina no omena izany dia raha efa nomentsika zarantsika ny fanjakana na zava-tsara fa tsy hoe hiditra ao anatin'ny fanarahana hanao fifanonanana amintsika izy aminay izy zany dia efa aminay zany mazava tsara ny tokotany ilalaovana anay ameny ohatrany hoe ameny autoroute zay mipetraka eo amboniny zay dia tokony tonga zay dia mandeha fa nefa le mpitaingina rehetrarehetra le andeha aminy koa nefa tsy maintsy tokony hitovy ny feony.